Faly miarabantsika tsiray avy-indray amin'ity talata faina amby folo ny volana aprily ity misaotra an'Andriamanitra isika mbola men'izao maray mbaovao zao indray efahana mandray ny teniny ary ihany koa manao lohalarana azy eo amin'ny fiainantsika. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofonaina an'io dia hivavaka isika. Raina tsara indrindran-danitra tolotra ianao ny dera ny laza ny azoninahitra misaotra anao izay satria mbola meno an'izao marain'izao indray ny meno ny fofonaina mavela avy aminao ary ihany koa nomena ny fahasoavanao. Eto izay ankehitriny andray ny hery avy aminao, andray ny toromarika avy aminao, dia metezanao iteny manoloana anay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofonainantsika androany dia manao hoe ny tsikin'Andriamanitra. Nalaina amin'ny ohabolana toko 10:2 manao hoe ny fitahian'Andriamanitra no mampanankarena ary tsy azon'ny fisasarana ampiana alahelo izany. Amen. Tsy misy ninonina mety ahitantsika soamarina raha tsy eo ny fitahian'Andriamanitra. Izay tahian'Andriamanitra dia voatady koa ko tsara lavitra ny kely ananan'ny olona marina anankiray noho ny be ananan'ny ratsy fanahy izay maro izy ny salamo. Mba mpahombiazana kokoa ny fananana kely miaraka amin'ny fitahian'Andriamanitra ary mbola hitombo be lavitra izy ireny. Rehefa manolo tena anao ny raharan'ny fanjakan'Andriamanitra isika dia hiahan-draharahantsika ihany koa Kristy. Nomeny tompo fitahiana sarobidy isika ao amin'ireny voninkazo eny tsara eny izay mahavelom-boly antsika ny fofony mamerivero. Nomeny loko kanto ihany koa ny voninkazo tsirairay. Izy mantsy no ilay mpahay zavakanto lehibe indrindra ary ilay namorona an'izany zavatra tsara tarehy teo amin'ny voary izany dia hanao zavatra tsara lavitra ho an'ny fanahy tsirairay. Tiany tsara Andriamanitra ary iriny oraoravahana amin'ny are-pahasoavany toetrantsika. Tiany aho manimpofona tahaka ny voninkazo eny an-tsaha ihany koa ny fitenitsika. Tahiny isika ka omeny antsika isan'andro izay ilayntsika ara-nofo. Maneho sy mitondra ny mariky ny hazo fijaliana na dia ny mofo antsika aza. Ny olona izay manao lohalarana ny fahazahoanandro ka ny fitahiana maritra mandrakizay hoety mamoky ny fanahany ny tena sambatra tokoa. Hoy ny mpamonjintsika manao hoe fankatsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Miay antsika Andriamanitra, miay anao izy, miay ahy izy, eny tahiny koa ny ara-nofotsoka. Tsy misy ataon'Andriamanitra ambany zavatra izay mahasoa antsika eto an-tany. Fantany tsara manko fa ilayntsika ireo zavatra ireo. Rehefa isikin'Andriamanitra ny ezaka ataontsika dia izany ny tsara lavitra noho ny vola rehetra mety ho azontsika eto an-tany. Manjary mamy ery isan'andro ny fisahiranantsika rehefa mifangaro amin'ny fitiavany isika. Ny fahalalana rehetra, ny fanafahana rehetra sy ny fitahiany rehetra izay nomen'Andriamanitra ny olona tamin'ny lasa dia tokony ho veloma mandrakariva eo amin'ny fitadidiantsika mba ho tonga toky azo antoka ny amin'ny hanomezany antsika fitahiana lehibe sy mitombo hatrany hatrany. Nomena tombotsoa an'izay fitahiana ianao ary tsy misy vetsy izany fitahiana izany fa azony n'Andriamanitra omenanao mihoapapany mihoatra noho ny anieritreretinao mihitsy aza satria zanany sy ondry fiandriny isika tsirairay. Amen. Rainay tsara indrindran-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teny manome hery manome fanantenanana izany. Sy manadino anay tokoa ianao fa nitsikinao amin'ny fiainanay dia mampilamina ny zavatra rehetra. Ianao aminao fakatsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Ampio izahay atoky amin'ny teny fikasanao ka hikatsaka ny fahamarinanao tokoa ary ahafantatra sy hitoky mandrakariva fa miay anay ny fomba manokana ianao. Anaran'i Jesosy. Amen.
miaro